La 4G Batelma vous présente Nivavo. Vous aussi, choisissez le spécialiste garanti en électricité, choisissez Solera. D'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nulchanao ni fampalalam-baovao. Ho tapaka tanteraka ny rano ao Fianaratsoa raha tsy milatsaka ao anatin'ny 3 andro ny orana. Vokatry ny fampitehan'ny ala sy ny fianton'ny rotsakorana any an-toerana, ritra tanteraka ny farihy izay mamatsy rano ny tanàna ny Fianaratsoa. Voarara lalàna tanteraka ny fandraisana anjara ny tompony naikitra ambony eto amin'ny firenena amin'ny fampielezan-kevitra. Azo aterina eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana avy hatrany ny endrika tsy fanaran-dalàna tsikaritra momba izay. Tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena ankehitriny noho ny mandika lalàna ka manohy ny fanorenana tsy ara-dalàna manamorona ny lalana ivato tsara sotra. Efa misy ny fampitanondremana natao, efa nisy ihany koa ny fampitsarana ny asa saingy mini manohitra izany ity tompona andraikitra ity. Tsy maintsy roso amin'ny dingana manaraka araka izany ny anivon'ny ministera tompona andraikitra. Tokony ampiarina ny fanomezana subvention de fonctionnement avy amin'ny fitondram-panjakana raha ny fanekevitry ny ben'ny tanàna fa tsy tokony atao tombo sy ala izany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nanamafy i Rosia fa mandaitra hatrany amin'ny 5,9 ny vaksiny Sputnik 5, vaksiny izay mivolavolain'ny Centre de Recherche Gamaleya ao Moscou. Naditiny rafetra. Salandra tompoko klasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasana anaraka izany hatramin'ny farany. Mianabotsika ny vaovao ho tapaka tanteraka ny rano ao Fianaratsoa raha tsy milatsaka atao anatin'ny 3 andro ny orana. Ritra tanteraka ny farihy izay mamatsy rano ny tanàna ny Fianaratsoa vokatry ny fampitehan'ny ala sy fiantonan'ny orana any an-toerana Gaëtan Andriatsilavo. Ritra tanteraka ny rano amin'ny farihin'ny Tarambiby famatsiana rano ny tanàna ny Fianaratsoa. Tsy maintsy nalaina araka izany ny rano ao amin'ny bassin farany izay mbola misy rano anampiana ny rano amin'ny ity farihy ity. Ho ritra nefa izany afaka 3 andro ary ho tapaka tanteraka ny rano ao Fianaratsoa izay efa tafiakatra hatrany amin'ny valonjato ariary ny ray bidon amin'izao fotoana. Tsapa nefa ny dia na ny rano izay sotomina amin'ny alalan'izany pompe izany aran'izany izao dia efa manomboka somary ivaiva ary ny filazan'ny pahay avy ao amin'ny Jirama raha tsy milatsaka ao anatin'ny 3 andro ny orana dia mety ho tapaka tanteraka ny rano eto Fianaratsoa. Ankoatra ny maharitra azy, tototry ny fasika ihany koa ny farihin'ny Tarambiby ka tsy afaka mitahiry rano araka ny tokony ho izy intsony vokatry ny fampitehan'ny ala manodidina sy ny doron-tanety. Hita taratra ary hita azo tsapain-tanana ary hita maso mihitsy fa tena ritra ilay rano. Efa ela ny fanentanana raha tontolo iainana natao nefa tsika mbola tonga amin'izao sehatra izao ihany zany tonga amin'izao ka anankiray izao hoe ritra ny rano aty faritra Matsiatra. Tsy azo atao no manao resaka doron-tanety amin'ny sahandrika. Reny mantsy no ataontsika hoe loha rano ipiran'ny renirano izahay mamatsy ny renivohitry Fianaratsoa. Miariary izao ny vokatry ny doron-tanety sy ny fitandahana tsy ara-dalàna ny sesesina nandritra ny taona maro. Fampiankina hoy ny ministra tompona andraikitra ny ala sy ny rano ka rehefa potika ny ala dia izao ny vokany manampy ho fampitehana io ny fiovaovany ny toetrandro. Miaina tanteraka ny voka-dratsy ny fanampitehana ny ala tanatin'ny taona maro isika malagasy ankehitriny ary faritra maro no misedra an'izany. Tsy ny faritra Andro ireny ihany no sahirana amin'ny rano ankehitriny fa dia tazantsika hoe na eto Matsiatra ambony eto Fianaratsoa izany dia afaka tena miaina an'izany voka-dratsy ny fampitehany ala izany miampy ny fiovan'ny toetrandro raha teo satria dia tsy misy ny orana ary tazanay moa zany tamin'ny fandehandehanana tamin'ny faritra maro fa
na ny tanimbary ary zany zao dia tena maina tanteraka ary tena manomboka manontany tena ny ankamaroany tantsaha hoe mety ho sahirana isika amin'ny tampampilee bary amin'ity taona ity noho izany tsy fampihindrana izany. Manay mafy ny amin'ny mety ho voka-bary amin'ity taona ity ireo tantsaha mpamokatra ho Matsiatra Ambony sy ireo faritra hafa izay tsy misy ranonorana hatramin'izao. Manay mafy ihany koa amin'ny rano hosotroina sy ampiasaina ao an-tokantrano ny ponina. Faritra maro no efa tsy mandeha intsony ny paopin'ny jirama ary tafiakatra valonjato ariary hatramin'ny arivo ariary ny rano iray bidon manakarama olona ho an'ny faritra maro. Ohatra amin'izany ny ao Namontana, Beravina Avaratra, Ankofafa iray manontolo, Antanambao sy ny maro hafa. Ny rano amin'ny vovo sy ny loharano ihany koa efa ritra ny ankamarony. Tontolon'ny fifidianana kosa indray voararana lalàna tanteraka ny fandraisana anjara ny tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena amin'ny fampelezan-kevitra. Azo aterina eny anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana avy hatrany ny endrika tsy fanaran-dalàna tsikaritra momba izay. Yves Richard. Manoloana ny resabe mandeha momba ny fisiana tompon'andraikitra misahana asa-panjakana ambony mandray anjara amin'ny fampelezan-kevitra ny fifidianana lolo Madagasikara amin'izao fotoana izao. Nanamafy androany teo anivony senifa voarara tanteraka araka ny lalàna 7-12 tsipika ohatraohatra 7 makasika ny fitondrana ankapobeny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka ny makasika izay. Voatanisa anatin'ny tovany io lalàna fehizoro io ihany koa ny makasika ireo sokajin'olona tsy afaka ny mandray anjara mivantana na akolaka amin'ny mety ho endrika fampelezan-kevitra. Tafiditra anatin'izay ny tompon'andraiki-mpanjakana ambony toy ny minisitra sy ireo voatendry tamin'ny alalan'ny finan-kevitry ny minisitra manomboka amin'ny governora, lehibe ny distrika, ny prefektura, ny talesy talepatra rehetra ny anivon'ny ministera isan'ny tokony sy ny maro hafa. Tafiditra ao anatin'izay ohatra zany ireo le olona tendrena ho amin'ny mpiasa ambony sy mpiasa-mpanjakana ambaratonga ambony sivily. Dia ao zany ny grand chancelier de l'ordre national malagasy, ny ambassadeur na ny lehibe tompon'andraikitra diplomatika alohan'ny laharan'ny ambassadeur, ny gouvernora ny banque foibe, ny secrétaire général, tale général ary taleny ny ministère, ny filohan'ny université, ny solotena-mpanjakana eo anivon'ny vondrom-paritra itsinjara-pahefana, ny tale général mpikambana ao amin'ny rantsana ara-pitondrana na fitantanana ny vondron-draharaha miankina amin'ireo androm-pitondrana sy ireo departementan'ny ministera. Ankoatran'izay zany ho an'ireo le miaramila dia misy ireo le tompon'andraikitra amina asa ambony sy asa ambaratonga ambony miaramila tendrena amin'ny alalan'ny didim-panjakana eo amin'ny filan-kevitry minisitra. Reny ihany koa zany dia tsy afaka manao fampelezan-kevitra mihitsy. Tsy azo ataony fitokanana ofisialy rehetra mandritra ny andron'ny fampelezan-kevitra raha ny fanazavana. Toy izay ihany koa ny filazana goavana ataony fitondram-panjakana sy ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana mety hanome tombon-day ny lisitra kandida. Aorian'ny fanangonana ny pirofo momba ny endrika tsy fanarahan-dalàna. Azo ataony mametraka fitoriana eny anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana izay misahana ny fifidianana loholona. Ankoatra ny fandoavana lamandy, mitarika hatramin'ny fanafoanana ny vato azo ny lisitra kandida tsy fanarahan-dalàna. Ho an'ireo le mpiasa-mpanjakana, zay voarara ny 190 amin'ilay lalàna fehizoro moa zany ny fanaovany fampelezan-kevitra, dia miandry azao zany raha misy ny fandikan-dalàna ny lamandy 2 tapitrisa ariary ka hatramin'ny 5 tapitrisa ariary. Raha ohatra ndraika misy ny fandikan-dalàna eo amin'le fampiasana ny loharanom-bolam-panjakana, fampiasana fitaovam-panjakana toy ny fiara na ny trano-panjakana na ny fahefam-panjakana anaovana fampelezan-kevitra dia misy ny sazy zany 2 ka hatramin'ny 5 taona tranomaizina miampy ireo le sazy voalazany andininy fa 700 hatramin'ny fa 170 ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana. Dia misy ihany koa ny fanafoanana ireo vato azo tamin'ny toerana zay nanaovana ny fandikan-dalàna. Ary ho an'ireo le tsy mpiasa-mpanjakana misahana asa ambony sivily na miaramila ao amin'ny fanjakana tsy kandida mandray anjara amin'ny fampelezan-kevitra dia misy ny sazy lamandy 2 tapitrisa ka hatramin'ny 5 tapitrisa ariary zany. Isan'ny voarara amin'ny fanaovana fampelezan-kevitra ihany koa ny mpiasa-mpanjakana. Araka ny voalazany 90 amin'ny lalàna 7-12 tsipika ohatraohatra 7
mahakasika ny fitondrana ka be ny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka hatrany. Tsy azo mampiasa rehetra amin'ny fanjakana na ny vondrom-bahoaka hitsinja raha-pahefana no mandray anjara amin'ny fampelezan-kevitra na mizara fanohana-kevitra sy teny mita ampandaniana kandida iray, mampely teny famantarana na kabary amin'ny fampelezan-kevitra. Eo ihany koa ny fampiasana ny fahefam-panjakana sy ny fitaovam-panjakana. Tanjona ny tsy hitany lan'ny sampandraram-panjakana ka mety ampahazovahana ny lista kandida izay mety hanova ny safidim-bahoaka amin'ny fifidianana ho tontosaina ny 1 Desambra. Hoeny amin'ny anteny mera-pirenena kosa isika tena angataka ny anempotra ny tatitra ny mpikambana mandrafitra ny commission de mise en accusation tamin'ity androany ity. Mbola misy mipitsopitsony tsy tomombana raha nambaran'ny filohan'ny commission Henri Florian. Araka ny fantatra, androany no tokony roso tamin'ny fanaovana tatitra eo aniroan'ireo solovam-bahoaka mandritra ny fivoriam-be azon'ny besin'ny maro atrehany. Ireo mpikambana mandrafitra ny commission misana ny fiampangana malona ny fitsarana avo na ny commission de mise en accusation eo anivon'ny anteny mera-pirenena. Raha tamin'ny folora mariana no voatondro hanaovana izany, efa tany amin'ny 12 sasany vao nanomboka ny fotoana. Nandrasan'ny rehetra ankilany ity tatitry ny commission manokana ity. Fotoana vitsy taorian'izay, nangataka ny hanemoran'izy ireo ny tatitra mahakasika izany ny filohan'ny commission ary nankataovy ny solovam-bahoaka tonga teny toerana izany. Mbola misy pitsopitso ny tetomombana mahakasika ireo antota-taratasy tonga eo ampelantanan'ny commission no antony fangatahany ny fanemorana izao fanaovana tatitra izao. Ny solovam-bahoaka no azovara hoe afaka hanapa-kevitra alefa ny justice na izany na ny pisipisiny eto zany raha omaly zay rehefa nandika ny dossier dia misy témoins tonga. Io témoins tonga io nefa ilaina hiatrika anay ao agnatin'ny commission. Izay zany nisy antony anankiray. Ny azo ambara koa dia ity sy maintsy ohatra tsara agnatin'ity session ity zay vatra tanàna tia asana ity ka aleo araka fiteny zareo mpahalalana aleo mandefa olomelika toy izay mampigatra marina. Izay no antony nataratarana teo nefa nokazany sasy plenaire dia mbola nindry tanàna momba izay fiteny. Antota-taratasy izay mahavoasirimbitra olona ambony teto amin'ny firenena ho nanao kolokolo sy fanodiko-delam-bola mpanjakana nalefa ny ACJ eny anivon'ny commission misana ny fiampangana manoloana ny fitsarana avo na ny commission de mise en accusation eo anivon'ny anteny mera-pirenena no saika hanaovana tatitra androany ity. Tsy nilaza ireo anarina ny filohan'ny commission mahakasika izany fanambarany fa ministra efatra no voatontonona ao anatin'ny raharaha. Ireo olona ireo zany ministra dia ny témoin zany sy ministra fa matetika technicien misy amin'ireo olona ireo eto Madagasikara, misy ireo olona ireo eto Madagasikara fa ny témoin eto Madagasikara sy misy change ary sy misy décision politique ary sy misy fahatelovana politique fa aleo sika miangelamina eto sika ministra efatra satria izay no dossier eto traité fa sy misy tsara mandrapatonga ny 17 farana session 18 ireo dossier amizao no mbola sisy fa dossier opérateur-lahy dia tia mifidiana sy voatery SVM misy tafarapara agnaty hitasika sara fa nisy saroloha tellement ny fifindrana teo amin'ny sika tamin'ny fidiana tolo misy marika voatery sy elaela fa nidina tamin'ny ministra misy dossier sy azo hoe tamin'ny fidiana fa Antota-taratasy miisa efatra amin'ireo 12 tonga eo ampelantanan'ny voamera manokana izay misana ny fiampangana eo anivon'ny anteny mera-pirenena no saika hanaovana tatitra androany. Niravamaina izany ary andrasana amin'ny fotoana manaraka indray. Fandrony tamin'ity androany ity no nangataka fanemorana ny fanaovana tatitra ny asa vitan'ny commission misana izany. Nambaran'izy ireo fa tsy misy ny fahatarana na eo aza ny fanemorana izany ary tsy maintsy ho vitaina ao anatin'ity fotoam-pivoriana ity ny makasika izany. Tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena ankehitriny no minihy mandika lalàna ka manao ny fanondrenana tsy ara-dalàna manamorona ny lalana ivato tsara sotra. Efa misy ny fampitandremana natao, efa nisy ihany koa ny fampitsarana ny asa, saingy minihy manohitra izany io tompon'andraikitra io. Tsy maintsy roso amin'ny dingana manaraka araka izany ny ministera Gaëtan Andriatsilavo. Tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny 20 ny volana septambra lasa teo ny fanesorana ireo fanorenana tsy ara-dalàna tafiditra ao anatin'ny emprise publique manamorona ny lalam-baovao mampitoy ny tsara sotra ivato. Ny ampitson'iny izany hoe ny 17 ny volana septambra nidina tena toerana ireo tompon'andraikitra samihafa nijery ireo faritra nahitana izany. Ity toerana ity
mbola terasmano vita tamin'io fotoana io. Efa natsahatra ny asa saingy mbola nanohy taty aoriana ary zao ahitana fanorenana trano izao. Tamin'ny opération nataonay tety taorianan'io 16 septambra io maromaro nidina tety dia mbola voanangady fototra ny zao toerana hitantsika zao. Dia efa notifiena ny tompony, ny commune moa zany notifie azy dia nandrava ihany koa ilay permis de construire zay men'ny commune satria mety nisy tsy fahafantarana ihany tao anatiny. Maninona moa izy noravana ilay izy satria raha mahita ny diplôme menamena iny tsika zay tazantsika ato dia ao anatin'io tanàna io mihitsy zay no mipetraka. Dikan'izany zany naorina tao anatin'ny emprise mihitsy ary dépassé aty amin'le faritra zay azo anorenana amin'ny emprise ny lalana zany ny fanorenana. Raha nisy ny fitsidihana nanao suivi zany zay ny asa tamin'ny herinandro teo dia nahita fa miazakazaka be le fanorenana. Nanamafy ny tompona ndraikitra fa tsy misy fanavahana voakasiky ny fandrodanana avokoa ireo fanorenana tsy manara-dalàna rehetra manamorona ity lalam-baovao ity. Manana toerana ambony eto amin'ny tany sy ny firenena ny atao hoe tompony zao ary ao anatin'ny lalàna tanteraka mahafantatra n'izany hoe lalàna. Kanefa dia minikipy ao anatin'izany lalàna zany. Ka manamafy zahay ato amin'ny ministère ny aménagement du territoire et travaux publics ny lalàna dia ho an'ny olona rehetra fa tsisy anavakavaka io na izy na izy. Hita amin'ny ankapobeny mantsy ny olona ny teny rehefa ohatran'izao dia ohatran'ny tsy jerevanareo fa majinika foana ny enjehana tsia avety foana avety fantelo hoe tsia. Ny lalàna dia ho an'ny olona rehetra na tompona andraikitra aiza izy na tompona andraikitra aiza dia fehezin'ny lalàna rehetra. Ka aoka mba ho tonga saina zany hoe ny modely zany dia tokony miainga avy any ambony amin'izay mahafantatra ny lalàna sy tokony miainga ambony eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Iroso amin'ny lalana kokoa hatrany ny ao anivon'ny ministera raha mbola mitohy ny fitohizan'ity asa eto ity. Raha ny lalàna dia metatra miala ny plo menamena amin'ny lalana Ivato-Tsarasotra iny na ihany koa 520 metatra miala ny ivon'ny arabe no azo anorenana. Procédure aloha zany hoe rehefa vita ny selazy ka raha sanatriny zany izy mbola manohy dia mety mifaratra ny amin'ny ataontsika hoe fandravana satria tsy ho natsaina mihitsy mitsipika. Eo koa moa zany ny commune tsy maintsy hanery azy hoe ahoana ny fanaran-dalàna. Ny fanaran-dalàna dia miverina any amin'ny manaraka ny atao hoe alignement zay tokony toeran'ny fanorenana. Maro ny lesika tsy afana mametraka ny tena fahadiovana eto Antananarivo sy manodidina hatramin'izay. Noho izany tsy maintsy misy ny fametrahana paikady maharitra araka ny songadina nandritra ny atrikasa izay iarahan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ary ny commune Antananarivo. Yves Richard. Zarizary mipaikady nandrindrana ny fahadiovana teto Antananarivo hatrizay. Tsy ampy ihany koa ny fampafantarana ny olom-pirenena ny antony sy ny tombontsoa tokony rosona amin'izany ka antony fivangongon'ny fako sy ny loto. Miara-mientana amin'ny fijerena ny fahadiovana ho an'ny tanàna n'Antananarivo ny commune sy ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy amin'izao fotoana izao. Isanora fetiny ary ampiarina anatin'izay ny schéma directeur d'assainissement. Efa hiditra amin'ny andiany faharoa zany ity programme ity le PIA2. Misy programme be tabe zany ao anatiny ao. Hoe inona ny fanatsarana amin'ny fotodrafitr'asa. Inona ny rafitra tokony apetraka mazava tsara. Dia ohatrany ahoana ny fomba fiasa. Tsara ny manamarika an'izay fa ny resaka assainissement amin'ny ankapobeny zany dia misy fifandraisan'ny be dia be amin'ny resaka hoe fandrosoan'ny tanàna na ny urbanisation. Aorian'ny fijerena ny votoaton'ny schéma directeur d'assainissement izay natao handrindrana ny asa rehetra momba ny fahadiovana sy ny fanadiovana eto Antananarivo sy ny manodidina. Isan'ny andrasana anatin'ny atrikasa nanomboka androany ny fahavononan'ny mpisehatra isan'ny tokony hifarimbona anatin'izay. Amin'ilay atrikasa koa zany mazava ho azy tsy hoe ny commune Antananarivo renivohitra ihany fa tsy maintsy jerena ihany koa inona koa zany tena olana ny amin'ny commune manodidina ireo. Dia anisan'ny zaraina androany kosa zany hoe ny diagnostika ho an'ireo commune fito amin'ny telopolo fa mbola iroso zany amin'ny analyse sy ny fikarohana vahaolana ho an'ireo commune manodidina ireo. Dia farany zany amin'ny anasana androany no nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny vokatry ny fanadihadiana natao mahakasika ny schéma directeur d'assainissement
Tafiditra anatin'ny PIA-na ny programme intégré d'assainissement d'Antananarivo ny Atrikasa. Izay ny arahan'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy sy ny commune ny Tananarivo nanatontosa ary vatsiany AFD vola. Tokony ampiarina ny fanomezana subvention de fonctionnement avy amin'ny fitondram-panjakana raha ny faneho-kevitra ny ben'ny tanàna fa tsy tokony atao tombo sy ala izany. Io ny nasaina. Mitaraina ny ben'ny tanàna maro manerana ny nosy ankehitriny ny amin'ny tsimbolana raisana ny subvention avy amin'ny fitondram-panjakana. Isany amin'izany ny ao amin'ny district Ambatondrazaka. Somary mandalo fahasahiranana izay amin'ny commune. Ataoko angamba fa itovizan'ny commune rehetrarehetra izany eto Ambatondrazaka eto Madagasikara. Nefa ny raharaham-panjakana tsy maintsy mila mandeha ka eto izay dia manentana amin'ny fitondram-panjakana mba avoaka alohan'ny faran'ny taona indrindra moa raha mety dia faran'ny volana novambra aty mba hahafana nihetsika manatotosa ny andraikitra sy ny asa fanatotana ny budget ny commune de 2021 ka dia izay no mahatonga ny tenako atao hoe solotenan'ireo ben'ny tanàna mba taraina sy mangataka amintsika mpitondra fanjakana mba ho avoaka dia subvention deuxième tranche. Ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga saika efa nazo ny anjarany avokoa ireo commune rehetra raha ny subvention 2019 ary tsy ho ela ihany koa ny subvention 2020. Mitaky ny ampiakarana ny subvention omen'ny fanjakana sy ampitoviana ny fahazahoan'ireo ben'ny tanàna rehetra manerana ny nosy ny filohan'ny fikambanan'ny ben'ny tanàna ao amin'ny district Antsimondrano. Ny subvention 2019 efa voarainay fa ny efa andana efa tokony ho azo tsy ho ela koa ngamba ny subvention 2020. Fa matetika izy io somary tara satria fantatra fa tsy moramora ny mamoaka vola mpanjakana. Kanefa na izany ara dia tokony mba jerena ihany hoe farafaharatsiny mba ny volana aprily dia fa tonga ny fanampiana hoentina amatsina ny reny commune manerana Madagasikara reny ary tokony atao mitovy ny fandefasana azy ary mampalahelo raha mbola misy commune tsy mandray an'izany amin'izao fotoana dia iverinay fa tompona andraikitra an'izany ny ireo zay mikirakira ny fandefasana azy dia ahazo an'izany avokoa ny commune manerana Madagasikara. Andrasana araka izany ny fandraisana andraikitra ny ministera ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana manoloana izay fangatany ireo olom-boafidy izay. Araka ny hita amin'ny volavola teto-bola-mpanjakana araka amin'ny 24 hiakatra ho 520 tapitrisa ariary isaky ny commune ny subvention de fonctionnement raha toa ka 520 tapitrisa ariary izany ankehitriny. Amoaka torolalana ho an'ny vahoaka ahafahana miaro ny zony tsirarainy eo anivon'ny ministera ny fitsarana. Natomboka androany araka izany ny Atrikasa izay aharitra 3 andro ka eto Andriatsilavo. Sarotra ny fametrahana ny tany tandalana eto amintsika noho ny fitarainana maro voaray manoloana ny fitsarana malagasy. Sarotra ihany koa ny mametraka ny atao hoe fitsarana manakaiky vahoaka, fitsarana ho an'ny rehetra raha tsy afaka miaro ny zony eny anivon'ny fitsarana ny isam-batan'olona. Ary tsy misy ny tany tandalana raha tsy misy zany fahafahan'ny malagasy rehetra mitovy amintsika zao ny afaka zany miaro ny zoany fa indrindra eo anivon'ny fitsarana rehetra eto Madagasikara. Ny 3 andro izay anaovana an'izao fiofanana izao zany dia mitodika bebe kokoa amin'izay hoe ahoana ny jerevana aloha hoe feno ny fepetra ahafahan'ny voaka malagasy miaro ny zoany eo anivon'ny fitsarana malagasy tsy feno. Raha tsy feno inona ny antony zany ary indrindra moa zany inona ny ataontsika hoe vahaolana amin'izay olana amin'ny fidirana amin'ny fitsarana malagasy izay. Natomboka androany ary aharitra 3 andro ny Atrikasa mola volana torolalana ho an'ny rehetra izay nanasana ireo ratsamangaka rehetra voakasika izany sy ireo mpiara-miambonantoka arafitra ary aparitaka ho an'ny rehetra aorian'izao Atrikasa izao io torolalana io. Afaka mampafantatra tsy misy fepetra ny zavatra rehetrarehetra ny procédure rehetrarehetra tokony fantatra ho ny fitsarana. Ny objectif an'izao atelier zao koa manko rehefa any amin'ny farany zany dia isy boky arafitra natao hoe guide d'orientation pour les justiciables na hoe torolalana ho an'ny vahoaka dia ao anatiny ao zany fampafantarana amin'ny antsipiriany tsara ho fantatra rehetrarehetra mahakasika ny tontolon'ny fitsarana resaka procédure pénale resaka procédure civile.
azona fitarenana matetika ny anivon'ny fitarana malagasy ny tsy fitovino izo sy ny tsy fahafahany tsirairay miaro io zo io. Ny fahitana izany matetika no miteraka lonilony, kolikoly sy fahafantaran'olona ka manome endrika ratsy ny tontolon'ny fitsarana. Antenaina raha ny fanazavana fa anampy amin'ny famahana ireo olana ireo ny torolalana izay avoaka ary hanome tosika ny fametrahana ny tany tandalana. Zay isika vao miditra amin'ny vaovaon'ny fampelezan-kevitra mizotra ampilaminana ny fampelezan-kevitry ny kandida izay natolotry ny antoko malagasy miara-miaingy amin'ny fifidianana izay oloolon'ny Madagasikara eto Antananarivo. Miditra amin'ny andro fahaenina izay fampelezan-kevitra izay ankehitriny ilarana efson. Nizotra ampilaminana ny fampelezan-kevitra notarian'ny kandida laharana faharoa ao amin'ny bulletin tokana natolotry ny antoko malagasy miara-miaingy amin'ny fifidianana oloolon'ny Madagasikara teto amin'ny faritra Analamanga raha ny fanazavany androany. Adidy lehibe ny fifidianana hoe hatrany ny tenany ka tokony aneho ny safidin'ny tsirairay avy. Mahaliana sy mahafinaritra ny eny mifampitafa amin'ny fidy vavety. Ny tanjonay dia mifanakalo hevitra, fampidinidinika, manaraka azy hatrany fa tsy vitany kabary fotsiny dia mijanona treo ny resaka. Tsy andry ny andraisana andraikitra amin'ny mahaloolona raha sitraka ny mpifidy vavety izany satria tsapanay mihitsy amin'izao fotoana izao fa betsaka ny olana marefo ny commune sy ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana. Izahay dia manolotra ny tananay amin'ny mpifidy vavety tsy hakanavaka amin'ny inona fireny. Ary izay dia mangataka hoe raiso ny tananay fa havita zavatra tsika miaraka. Ny tsy fandanana mifidy dia manasasy tena amin'ny fijerinay azy satria tsy tokony atao sorona ny commune noho ny adila politika. Ny andehananareo mifidy feno fahasahiana no andrasan'ny vahoaka izay nametraka fitokisana taminareo mpifidy vavety. Rajaivona miisa 824 ireo mpifidy vaventy entanina hifidy ny laharana faharoa amin'ny fifidianana oloolon'ny Madagasikara ny faha 12 Desambra ho avy izao eto amin'ny faritany Antananarivo. Tonga eto fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay atatsika mahakasika ny fanamboaran-dalana any Mahajanga any. Eo ihany koa ny olona ny vatsim-pianarana eo anivon'ny ANS rehefa avy eo ary. Chocolat Tsar, un goût authentique. Un éventail de saveurs. Tsar, un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions. La Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Le record du monde de traction a été réalisé en 24 heures. D'autres courent les 24 heures du Mans, d'autres regardent 24 heures chrono. Une story publiée sur Facebook dure 24 heures. Et ton data est utilisable 24 heures sur 24 sur l'offre Telmanet. Tape vite le dièse 322 dièse ou achète ton 9 via Mvool et gagne un bonus data de 20%. Les sœurs Santana reviennent en grande forme pour une nouvelle saison sous haute tension. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishila. Passons les fêtes ensemble. Le décodeur avec un mois d'évasion est seulement à 60 milliards. Offre valable jusqu'au 30 novembre. Vous voulez vous éclater encore plus? Profitez immédiatement de tout Canal Plus pendant 15 jours pour tout réabonnement avant le 30 novembre. Les bouquets Canal Plus. Veni, vovonana eketsika ny aina mendrika salama.
eny ny fahazona rano fisotro madio, ny fanadiovana toy ny fampiasana kabone sy efitra fandroana madio, ny fidiovana toy ny fanasana tanana amin'ny savony izay mifanaraka sahaza ny toe-batany avokoa dia azo fototra ho amin'ny vehivavy na tanora na nahazo taona, ny olona manana fahasembanana, jamba, kilemaina, mona, marenina. Zo amin'ny maha-olom-pirenena feno azy ireo. Fataro ary fa nitetika asa Veni, Sahany Waterred dia miasa amin'irety distrika manaraka reto: Akazobe, Antsimondrano, Avaradrano, Ambohidratrimo, Manjakandriana, Moramanga ary Tsirono Mandidy. Bic 200 éthyles. Bic Confort 2. Bic 300 éthyles. Bic Flex 3. Bic Flex 4. Pour plus de confort, adoptez la mousse et le gel à raser Bic. Pour toutes vos installations et équipements, choisissez une marque avec certification aux normes et qualité imposée par le marché mondial. D'origine espagnole, Solera vous propose une large gamme pour toutes les catégories. Des produits soucieux de votre protection, à la fois robustes et faciles à installer, avec des composants conçus avec précision. Vous aussi, choisissez le spécialiste garanti en électricité, choisissez Solera. D'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Dans le cadre du 60e anniversaire de l'indépendance de Madagascar, sous l'égide de la Fédération malagasse de motocyclisme, Bira Motoclub, Motoclub Mada, Likimoli et Trace Madagascar vous présentent l'événement Xinov Ambomalaza Time Attack 1.0. Le dimanche 29 novembre 2020, une course contre la montre de moto gros cylindrée sur plus de 4 km. Sponsor, ProSecurity, Blue Sky Hotel, partenaire média, Cool TV, boisson officielle, XXL. Ao anatin'ny fankalazana ny fahazatotonany, ny antenimera ny varitra sy ny indostria an'Antananarivo na ny Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo dia manasa antsika rehetra hanjifa ny vita malagasy ao amin'ny voatra 24 andiany fahavito. Izy valandresaka, atrikasa fampiofanana ary fampionana amin'ny sampandraraha. Etsika varitra fampiratsiana, ahitana ny vokatra malagasy amin'ny sehatra rehetra. Ny 20 ka hatramin'ny 29 volana novambra ho avy izao atao eo amin'ny annexe CCIA Antanimena. Voatra vita malagasy miavaka. Ao anatin'ny tapany faharoa vaovao indray isika dia mitony asa fanamboaran-dalana izay totsain'ny ministeran'ny fanajariana tany sy ny asa vaventy manerana amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Isan'izany firoson'ny asa any Mahajanga sy lalam-pirenena fahaefatra ny Flora. Ampahan-dalana mirefy 10 kilometatra eo no asim-panamboarana ao an-tampon-tanàna ny Mahajanga ao amin'izao fotoana izao, izay miampy fametrahana takilaka famantarana eny amin'ny arabe miisa 7 sy tsipika fiampitana ho fandrindrana ny fandaminana maro sambihafa. Ny route nationale miainga eveny amin'ny bord ary mivoaka amin'ny lalam-pirenena fahaefatra izao namboarina izao. Ny ministeran'ny fanajariana tany sy ny asa vaventy no miantsoloka ny asa fanamboarana ao anatin'izany ary mifanome tanana ny commune ambonivohitry Mahajanga. Ankoatra ireo, miroso ihany koa ny asa fanarenana sy ny fanamboarana iny lalam-pirenena fahaefatra iny. Toy ny fanatsarana ny lalam-pirenena misy loha anankitelo izy ireo ka ny aty amin'ny faritra ny Mahajanga zany a faritra Boeny dia loha numéro 3. Efa nanomboka ny asa ho teo ary dia mitoy tonga eto amin'ny renivohitra Mahajanga ny asa amin'izao fotoana izao. Efa ela ny kaikaiky ny vahoaka ka dia ny azo ambara hoe tokony mbola hialatsiny ihany satria mety izy fanelinkelenana satria amin'ny renivohitra dia mazava ho azy fa dia betsaka amin'ny fifamoivoizana dia nefa noho izany fanamboarana izany dia mety ho voahelinkelina ny fifamoivoizana. Raha ny fantatra, izany ministeran'ny fanajariana tany sy ny asa vaventy
no hamitana ny asa mialohan'izao fotoam-pahavaratra izao. Tontolon'ny fampianarana kosa indray tobanana ny volana aprily taona 2024 no hanomboka ny fampianarana ho an'ny taona voalohany eny Ankatso eny. Tsy hiovana isan'ny mpianatra ho raisina na eo aza ny Covid-19 raha ny fanazavana azo. Ivrishara. Tsy nahitana fiovana raha hoarina tamin'ny taondasa. Mpianatra hiditra eny anivon'ny universite ny Antananarivo ny taom-pampianarana ho avy zao. Manodidina 5,300 alina no raisina taona voalohany. Izay tsy nizara misampam-piofanana maro. Misy ankilany fandaminana tsy maintsy napetraka anajana ny fipitra ara-pahasalamana. Azonana foana le hoe tsy mihoatra ny ronjato no hiditra amina amfilehibe ka niezaka natao zany amin'ity fidirana izay natao nanomboka tamin'ny 2 novambra ary ampiarina amin'ny taona ambony dia ny fiazahan'ny sampam-pianarana tsirairay avy mampiatra ny atao hoe présentiel sy ny distanciel. Zavatra efa narindra teto amin'ity université n'Antananarivo ity niaraka tamin'ireo mpiara-miombona antoka partenaire zany ny fampiasana plateforme ahafahana manao fampianarana mampiasa ny environnement numérique de travail. Raha ny mahakasika ny fandaminana ny fidiran'ny mpianatra vao nahazo baccalauréat kosa indray. Tsy maintsy miandry ny famaranana ny taom-pampianarana izay notohizana ny 2 volana novambra teo izy ireo. Tombanana ny volana aprily ny taona 2022 ny fidirana raha ny fanazavana azo. Fidirana ny taona manaraka zany dia mbola aorianany fahavitany ty semestre manaraka ity. Dia ireo mpianatra zany ao anatin'izay fotoana izay miomana izy miomana amin'ny concours ampafantatra ny tsikelikely eny ihany ny sampam-pianarana hoe rovina ny anomanana concours. Zay le voavaka baka teo. Efa ny L1 efa ny sasany rehefa niditra. Ny L1 sasany zao efa ny droit zao efa niditra, ny agro efa niditra, une partie ENS efa niditra, ny science koa hiditra ato ato zao. Fa ny afaka baka mbola manomana izy. Nofoanana noho ny Covid-19 ihany koa ny salon de l'étudiant fanao eny Ankatso mandritra ny fanomanana ny fidiran'ny mpianatra toy izao. Amin'ny alalan'ny internet, izany hoe application manokana no ijeren'ny mpianatra ny fiofanana tiany arahana eny an-toerana. Mandritra ny taom-pianarana ho avy, mahakasika io izay ahitana sampam-piofanana manodidina ny 10 amin'ny ankapobeny. Mitaky ny famoahana ny vatsim-pianarana 12 volana nandritra ny taom-pianarana 2024 ankehitriny ireo mpianatra eo anivon'ny ANS Ampifolo. Efa nisy ny dingana na rahan'izy ireo saingy tsy mbola nahitana avokany izany. Abrahama Randriamanana. Mpianatra misy 50 eo anivon'ny ANS Ampifolo na ny Académie nationale des sports ankehitriny no tsy mbola nisitraka ny vatsim-pianarana ho azy ireo tao anatin'ny 12 volana nandritra ny taom-pianarana 2024. Eo anatrehan'izany nanatanteraka hetsika fitakiana manoloana ny ministera tompon'andraikitra androany izy ireo. Eto moa zany izahay ao amin'ny mpianatra ao amin'ny Académie nationale des sports tonga ety amin'ny ministera Foibe Ambozatovo anohy ny fitakinay. Ny zavatra takinay dia ny vatsim-pianaranay nandritra ny 12 volana izay mbola sy voarainay nanomboka tamin'ny novambra 2019 ka hatramin'izao novambra 2020 zao. Dia efa betsaka zany ny étape nataonay. Efa ny tao amin'ny direction générale ny Académie nationale des sports zany efa nagnome fahefananay hoe sy ao aminazy misy zany ny dossier mikasika ny zavatra io fa efa nalefana ety amin'ny ministera Foibe. Dia izay zany no andananay ety amin'ny ministera Foibe hitaraina ny zavatra io satria efa betsaka izay fitaraina nataonay izay kanefa sy nivaly misy na dia anankiray aza. Arak'izany efa herintaona tsy nandraisan'ny ireto mpianatra ireto ny vatsim-pianarana izay mitentana enina alina isam-bolana raha ny nambarany ireo mpianatra. Miantso ny tompon'andraikitra hijery akaiky azy ireo mpianatra manoloan'izany. Zany zahay mpianatra ato amin'ny ANS dia presque avy amin'ny faritra daholo zahay. Dia mitambatra eto dia zahay zany tsy manana vasy. Zahay magnomana sortie dia efa lany tamin'ny famoahana vola zany, efa lany tamin'ny famoahana boky ny vola nalefa ny ray aman-dreninay dia zahay manomana sortie zao. Efa tapitra ny formationay dia io indray zany takinay zao. Ty zavatra ty zany tonga dia tenenina mazava fa sy zahay nitaka nytiky bourse na allocation d'études dita amin'ny fanjakana fa ny fanjakana misy no nagnome anay. Zany hoe zonay tanteraka zany io dia zonay zany no mitaky anazy. Fa raha ohatra ka zany ka sy mivoaka io vola io zany dia ho apetraka anay amin'ny fitondrana mahefa zany amin'ny famoahana na fanaramaso ny vola io satria mieritreritra zay hoe efa misy resaka mandeha efa débloqué io vola io
ka raha ohatra ka zany hoe sagnatria nisy nanodikodina io vola io zany dia apetraka aminao andriamatoa filoham-pirenena itiky fitarainana ity mba anara-maso na andra efa petra mikasika an'io zavatra io. Nanamafy ny fanohizan'izy ireo ny hetsika fitakiana ireo mpianatra mandra-pianatra ny famoahana ny vatsim-pianarana ho azy ireo. Hatreto tsy mbola nisy ny fanazavana voaray avy amin'ny eo anivon'ny ministera mikasika ny tsy fisitrahan'ireto mpianatra ireto ny vatsim-pianarana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia manomboka samy tory ny olona raha misy ny tranga herisetra eny anivon'ny fiarahamonina amin'ny izao fotoana izao, hoy ny anivon'ny ministeran'ny mponina na izany azy amafisina hatrany ny fanentanana gaetao Andrea Tsilavo. Ho fiadina amin'ny herisetra sy ny fanararaotana aranofo izay nahazo vahana teto amintsika atomboka rapitso ary ifarana ny 10 volana Desambra ho avy izao ny 12 andro natao anentanana sy ampahafantarana ny mponina ireo lalàna sy izay rehetra tsara ho fantatra manoloana izany. Tsahirana zany fa miloha hevitra hoentina ho voizina amin'ity taona ity dia hoe sahy miteny, sahy mitoroka, donc zay herisetra. Zay le izy. Na amin'ny teny frantsay hoe brisons le silence, stop à la violence. Raha ny fanazavany eo anivon'ny ministera, maro ny tranga mahakasika ny herisetra eny anivon'ny fiarahamonina. Mihoatra ny 4 arivo ankehitriny ny antso voaray tamin'ny larana maitso hatraminy sy ny fihibohana. Efa manomboka samy tory ny olona amin'izao fotoana raha ny fanazavana hatrany. Misy miteny hoe maro le izy to lasa lebetsaka fa izahay mpiara-miasa ireto ohatran'ny tsy izay loatra fijeriny anazy fa manomboka efa mahasamy teny, efa manomboka mahasamy toroka ny olona ka lasa mahita trangana zavatra maromaro tsika zany zao eny anivon'ny fiarahamonina. Ny hetsika rehetra izay ho atao zany dia mbola fanentanana ny olona asahy teny, asahy toroka fa ao koa ny hetsika rehetra izay ampitsaharana ny herisetra manomboka any amin'ny fisorohana, ny fandraisana an-tanana, ny fanasaziana ary ny fampitrakana ireo olona hiaran'ny herisetra. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ihany koa ankilan'izay ireo fikambanam-behivavy miisa 3 nahazo ny loka tamin'ny fifaninanana no karakaraina mahakasika ny fandarahan'ny vehivavy, ny fahazakantena ny vehivavy sy ny tovovavy izay natomboka ny faraka amin'ny 30 ny volana Jolay 2024 lasa teo. Hatramin'izao tsy mbola miroso amin'ny famafazana vary ireo mpamboly ao amin'ny distrikana Tsimdrano vokatry ny tsy fampin'ny rano. Natsipirin'izay izay entiny Iona Saina. Ny volana Aogositra na ny fiandohan'ny volana Septambra fahafantarany isan-taona no miroso amin'ny famafazam-bary sy ny fanetsana ny mpamboly vary vaky ambiaty ao amin'ny distrikana Tsimdrano. Hatramin'izao anefa tsy misy azo atao vokatry ny tsy fisian'ny rano. Ny ety aminay tena maina mihitsy zao ny tany. Dia manana olana be zay eo amin'ny resaka fambolena vary. Satria raha amin'ny fotoana zao efa tokony anety zay. Ankehitriny nefa na dia mifafiketsatra za mbola tsy nanao mihitsy volo vary amin'ity taona ity aloha zao tena mampanahy mihitsy satria zay le fafiketsa zay mbola tsy manao mihitsy, tsy misy rano anaovana fafiketsa zay zao. Fisotran'ny mpambolena amin'ity taona ity zany raha izao zava-misy zao no jerena dia mitsorona be dia be. Mihemitra izy aloha voalohany. Faharoa ny vokatra izay mety ho azo ao mety tsy diatenay na mety ho very eo amin'ny 50% eo mihitsy. Eo amin'ny rano aloha zany zao tena marary. Tena marary ny rano zao satria araka le voalaza teo moa efa fotoana tokony efa mba hanetsana zany zao mbola tsy mahamafy io ry ary. Isan'ny ahafantarana ny commune Ampanefy sy Ampahitrosy hatreny Antanety kely ny legioma izay mamatsy isan'andro ny tsena Nosy be Sinamontana. Ankehitriny ihany koa mikaikaika ireo tantsaha. Ny ataoko hoe tsy teny hoe 520 isan-jato intsony aloha raha eto Ampahitrosy fa raha ataoko hoe 520 isan-jato dia tena mpamboly legioma tokoa eto Ampahitrosy. Ny fonctionnaire ihany angamba tsy atao hoe tsy mamboly legioma nefa indraindray ary izy ireny toatra mbola mitondra siny ihany. Fa tena ny menomenona tokoa Ampahitrosy ary dia tena hita hoe latsaka dia tena latsaka tokoa ny fidiram-bola ny tantsaha. Raha oharina rehefa fahavaratra nefa mahatratratra any amin'ny sarety kely 10 no ndray mandeha mitondra ny legioma. Zay ny anamarihana hoe tena mihena ny fiarikaren'ny mpamboly legioma. Fa amin'izao raha mahita sarety tanana 3 ianao na 4 efa tena hivavahana. Tokony tsy onona fotsiny amin'ny fambolena enan-tsaha ihany ireo mpamboly hoy ny teknisianina fampifanindran-dalana izany amin'ny fambolekazo ihany koa isoroana ny tahaka izao. Ny vahola ato anatin'ny fohezaka alohany dia mitady an'ireo masom-boly fofoy kokoa ny tsingerim-piainany.
mba ahafahana mahazo vokatra. Fa ny lavitrezaka indray dia fanamboarana ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny amin'ny alalan'ny fampiarana ny agroekoloζika, izany hoe mamboly miaro ny tontolo iainana. Ao anatin'izay nefa fampantimbiasamboly amin'ny toerana anankiray, fanaovana ny alavadimboly, ny fanaovana volo rakotra, ny fitantanana ny rano kely efa misy eo ampelantanana eo mba ahafahana manana rano maharitra. Ny rano rehefa avy be ny orana zao dia mandeha amin'ny letanetongazana izy tonga dia mivarina any amin'ny renirano any dia mitarika tondradrano iray. Androany nisy ny fiaonan'ireo tantsà tamin'ny teknisiana ny fambolena sy ny fiompiana tao anatin'ny tetikasa fifata izay vatsiny ny vondrona Europeanina sy ny AFD vola. Tanjona ny tadiavam-baolana manoloana tsy fampin'ny rano misy ankehitriny. Tontolon'ny tafika kosa indray dia ampiakarina ny masotsivana ifantenana ireo izay azo ny galona jeneraly manomboka izao ho ministry ny fiarovam-pirenena io na saina. Manoloana ny faneho-kevitra maro samihafa eny anivon'ny fiarahamonina ny amin'ny hoe maro manamboninahitra miaramila eto Madagasikara ary indrindra ireo jeneraly. Nanambara androany ny ministra tompon'andraikitra fa tombony ho an'ny firenena ny fananana jeneraly maro. Ankoatra izay amafisana ihany koa ny masotsivana mialohany anomezana ny galonana jeneraly manomboka izao. Ny sivana dia efa nisy foana. Fa tsika anatin'le lazaiko hoe so qualitatif fanatsarana ny masotsivana mba ifandraika amin'ny zavatra tena misy dia mba miezaka sika ankehitriny mampiakatra amin'izany galona zany olona manatraika efa ara-dalàna, olona mandray efa nandray andraikitra maro, olona efa niatsehatra tamina sehatra samihafa, olona azazaina koa za fitaizam-batana manana ny izy azy ihany koa tombontsoan'ny firenena sy ny vahoaka dia manana tombontsoa ngeza tokoa ny firenena sy ny vahoaka fa manana jeneraly mpitaritafika. Ao ihany koa dia fantatrareo fa ndraindray masy dia betsaka ny miresaka be loatra ny manamboninahitra jeneraly. Tsy be loatra manamboninahitra jeneraly fa be dia be ihany koa ireo misotroronona. Ankoatra izay misy mikasa anakorontana sy anao izay tsy ahatotosa ny fifidianana loholona ny faraka ambin'ny folon'ny volana Desambra ho avy izao ho ny sekretera-panjakana miadidina ny zandarmaria ka ho amafisana manoloana izany ny fandriam-pahalemana mialoha sy mandritra ary aoriana izany fifidianana izany. Fa atao zany izay atateraka any fifidianana io isotra tsaka sy andamo satria misy sokajin'olona dia manao izay tsy ampisany fifidianana satria izy tsy manana kandida hiditra ao. Atao koa zany izay ampilamin-tsaina an'ireo kandida satria ilainy izay ampilamin-tsaina an'ireo hifidy les grands électeurs. Dia rehefa tonga amin'ny fotoam-pifidianana dia atao izay ampisy filaminana ho an'ireo olona izay mandray anjara koa zany andehana mifidy. Rehefa vita ny fifidianana indray dia atao izay atonga ny valim-pifidianana tsy misy tomika any amin'ny CENI sy any amin'ny HCC. Notanterana androany teny amin'ny premier RTS Sonerana ny fampiakarana galona jeneraly ireo manamboninahitra eo anivon'ny tafika sy zandarmaria misy 730. Mariana androany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny baiboly. Ny baiboly malagasy isan'ny baiboly zokiny indrindra eto Afrika. Nanamarika izany ihany koa ny eto Madagasikara. Michel Arnarzona. Miankina betsaka amin'ny fahazona ny teny ao anaty baiboly ny mahaliana na tsy ny sokajon'olona amaky izany. Amin'izao vanim-potoana izao miamitombo ny malagasy liana amin'ny famakiana baiboly raha ny fanazavana antony hanapariana ny baiboly amin'ny endriny maro samihafa. Ny amin'ny famakiana baiboly izay sorana an'Andriamanitra fa hitany hoe misy fahalianana ny olona. Eo amin'ny famakiana ny baiboly mantsy dia misy dingana vitsivitsy ka ao anatin'izay ilay fahazoana lay hevitry ny soratra masina. Tsy mandeha ho azy ny fahazoana ny hevitry ny soratra masina zay dia isin'ireo baiboly amin'ny endriny maro samihafa, amin'ny dikateny samihafa mba hahafahan'ny olona matakatra ny farafakely ny hafatra ambaran'ny soratra masina. Dia ireny vokatra samihafa ireny ihany koa dia hatarafana ny hoe misy fahalianan'ny olona amin'izay hamakiana sy henoana soratra masina zay hahafany ihany koa milaza sy manambara ny hafatry ny ten'Andriamanitra. Ao anatin'ny fankalazana ny 520 taona ny baiboly malagasy, ny 520 taona ny orenan'ny fikambanana mampily baiboly malagasy, nosokajiana ho baiboly zokiny indrindra aty Afrika ny baiboly malagasy ary miisa 3 ireo dikateny ananantsika, dikateny protestanta, katolika ary ny iombonana. Ny baiboly protestanta izay efa nandalo ny fanitsiana fahaenina tamin'ny taona 1240. Ary zava-dehibe izany satria sady manamora ny fatakarana ny amin'ny soratra masina miainga avy any amin'ny teny izay nandikana azy na ny teny hebreo na ny teny grika ho amin'ny teny malagasy ary ihany koa amin'ny fiteny
izay andavanandro fampiasantsika satria misy ireo voambolana izay efa tsy takatra tsy azo ny heviny izay natao tany aloha fa ankehitriny kosa dia manakaiky an'ilay fiteny mahazatra ny olona ny soratra masina. Zava-dehibe ny famakiana soratra masina na ny famakiana baiboly. Ny antony dia zao ny soratra masina velona satria ilay Andriamanitra tompon'ilay teny mihitsy no velona. Ka arakaraka ny amakian'ny olona ny baiboly dia lasa vakian'ilay soratra masina izy. Zany hoe miditra ao amin'ny tenany ilay soratra masina dia mamelona sy mamelombelona azy ary zava-dehibe izany. Ranatotanisa miisa enina ireo baiboly nahely ny taona 2024 teto Madagasikara. Entina manamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny baiboly androany kosa indray dia ho antsika eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fikambanana mampiely baiboly dia jifaina roa alina ariary avokoa ny karazan'ny baiboly androany sy rahampitso raha toa ka misy ireo jifaina mandrina ny 5,000 sy 2,000 ariary hatramin'ny 2,000 sy 3,000 ariary amin'ny fotoana tsy fanamariana tahaka izao. Noho ny Covid-19 mila tosika ny orinasa malagasy ho fanarenana azy ireo. Araka izany, isy ny fanatanterahana ny andian'ny fafito amin'ny salon de la créativité vohatra. Abraham Randriamanana. Sehatra anisan'ny voakasiky ny krizy nateraky ny valinaretina Covid-19 ny sehatry ny orinasa teto Madagasikara. Manoloan'izany, zava-dehibe ny fanomezan-danja azy ireo, indrindra mifampahafantarana ireo vokatra vokariny, ho fanarenana sy famelomana indray ireo orinasa malagasy. Ao anatin'ny fankalazana ny fahazado taona nisian'ny tranobe ny vatra sy ny indostria n'Antananarivo, isy ny fanatanterahina ny andian'ny fahafito amin'ny salon de la créativité voatra. Fanampiana izay dia hoentina hanasongadinana ny fahaiza-manao an zareo sy ny fahaizany mamorona. Izay zany anankiray. Fa manarakarak'izay koa dia entina koa hanasongadinana ny vokatra orinasa malagasy sy ny service izay omeny orinasa malagasy. Thème édition ity zany dia natao voalohany indrindra satria voavoaka avy mivoaka crise sanitaire tsika io dia voalohany indrindra hoentina hanampiana ny orinasa malagasy izay tena tafalatsaka lalina tokoa teo amin'ny fampahafantarana sy ny fivarotana ny produit any. Io zany ny tena cible amin'io dia voalohany indrindra ny entreprise ary faharoa manarakarak'izay ny itsika malagasy. Nahoana antsika malagasy satria mila mahafantatritsika hoe inona no vokatra vokarin'ny orinasa misy eto amintsika ary mila mahafantatritsika hoe efa misy zavatra afaka jifaina efa manaraka ny kalitao ary indrindrindrindra araka ny fahefantsika malagasy ny vokatra efa vokarin'ny orinasa malagasy. Miisa 7 ireo orinasa malagasy anatanteraka ny fampiratiana mandritra ity hetsika ity ary misy ny fenitra takiana amin'izy ireo mandritra izany. Sivana napetraka dia izao orinasa malagasy mamokatra vokatra malagasy. Raha ohatra n'izao hoe artisan dia maka matière première izy dia manodina izay. Misy koa ny manodina sakafo eto. Izany hoe tsisy zavatra importé mihitsy zany io fa zavatra ahodiny eto toerana daholo. Faharoa manarakarak'izay dia zavatra manaraka ny kalitao. Manaraka ny kalitao satria zavatra tsy maintsy ao anatin'izay no zavatra varotana sy ampisehoana ny mpanjifa sy ny partenaire samihafa. Mampiavaka an'izy ity dia iresaka mahakasika numérika sy ny resaka digitalisation satria izay no lesona sotomina vao anatin'iny confinement iny nirohatra nakany daholo na ny orinasa na ny mpanjifa dia tany no nividy tany no nijery izay zavatra afaka vidiana rehetrarehetra. Tsy aivony, isokatra amin'ny mikarampitso etsy tany mena ary farina ny sabotsy ho avy izao ny andian'ny fahafito amin'ny salon de la créativité voatra. Trangam-piarahamonina kosa indray Jola 4 no lavo ny mpitandro ny filaminana vokatry ny fifampitifirana tao Tomasina ny tolakandro teo tokony tamin'ny 4 ora. Mpandraraha lavanila sy jirofo no nikasain'ireo Jolany tafiana. Ialana tsiny melofa fa mety sara mba iraika ao anatin'ity fanadadinina manaraka ity arahoary. Efa andro maromaro no naharay loharanom-baovao mahakasika ny fikonokonona fanafiana amin'ny tampiadina taona andian'ny Jolany mpitandro ny filaminana ao an-toerana. Nidina tany Tomasina efa andro maromaro rahateo ny unité spéciale d'intervention izay fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Sakamainty. Mpandraraha lavanila sy jirofo no nokasain'ireo Jola ho tafiana saingy tonga mialoha teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana nametraka ny velam-pandrika. Tokony ho tamin'ny 4 ora teo io ny fifampitifirana. Dia fantatra fa ireo andian'ny Jola ireo dia mieritreritra ny hanafika trano anankiray
zay anampandraram-pandalo tsy tena mipetraka teo mpandrara fa mandalo fotsiny ividy jirofo dia rehefa nazo zay vaovao zay zany izahay dia niezaka nipetraka voalohany tao anatin'le toerana zay etretinareo fa ho tafiana rehefa tonga zareo niaraka tamin'le tuktuk dia teny moa zany ny polisy hoe polisy mijanona dia zareo ny tonga dia nitifitra voalohany mazava ho azy moa fa tsy maintsy miaro ny ainy ny polisy voatery tsy maintsy namaly tao anatin'izay zany dia nisy anankefatra ny lavo nisy anankitelo kosa nefa tafatsoka zay mariana fa manana basy ireo anankitelo tafatsoka ireo zay nifampitifitra tamin'ny polisy teo. Mbola eo ampikaroana ny telo tamin'ireo mpanafika izay tafaporisaka miaraka amin'ny basy miisa telo amin'izao fotoana ary vehivavy ny iray tamin'ireo mpanao ratsy. Tuktuka ny fiara fitaterana nampiasan'ireto olon-dratsy ireto ary maty tao anatin'ireo telo voatifitra ny mpamilila tuktuk. Ity farany izay voalaza fa mpanofa tuktuka efa ntaonany maro ary tsy nahalala na inona manoloana io trango io raha nambara ny tompon'ilay tuktuk. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray nanamafy i Rosia fa mandaitra hatrany amin'ny 5.7 isanjato ny vaksiny Sputnik 5 vaksiny izay mivolavolan'ny Centre de Recherche Gamaleya ao Moscou fanandina. Taoriny AstraZeneca, Moderna na Pfizer anjarin'ny Centre de Recherche Gamaleya ao Moscou no nampafantatra ny ampahamboka pikaroana momba ny vaksiny entina miady amin'ny Covid-19 izay vokarin'izy ireo. Raha nambaran'izy ireo dia mandaitra hatramin'ny 5.7 isanjato ny vaksiny Sputnik V izay valo pikaroana izay dia azo taorinin'ny 12 andro nanaovana ny dozy voalohany. Tsodatra kosa nisan'ireo tranga voamarina nampiasana izany hatreto tamin'ny alalan'ny vecteur viraux miisa roa sy adenovirus miisa roa no namolavolaina izay vaksiny rosiana izay. Hatreto mbola ananan'ny olona iay izay vaksiny vokarina any an-toerana izay antony malaza amin'ny fanafainganana ny dingana fanatotosana vaksiny ity Centre de Recherche ity. Voalaza kosa fa efa olona ambony eo amin'ny fitondrana rosiana maromaro no efa nisitraka izay vaksiny izay. Ampahafantarina aminao fa izy kosa ny fandaharana manokana aorianan'ny fampahalalam-baovao izay arahanao amin'ny candidat olona avy amin'ny antoko malagasy miara-miaingy ho an'ny faritany Tomasina Rary ny Irina Sidonie. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasiany ianao nanaraka izany soafa tsara daholo tompoko. Vous aussi, choisissez le spécialiste garanti en électricité, choisissez Solera. D'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.